faly miarabanareo ho any tokantrano indray amin'ity zoma mahafinaritra ity mino androany fa eto ny tompontsika miaraka amintsika eto izy androany na dia fotoana fohy monja aza no iarahantsika dia mino fa miaraka amintsika Jesosy androany mino androany fandray zavatra avy amin'ny Jesosy ianao aza atao hoe tahaka ny hoe fombafomba fotsiny ihany no anarahanao izao fandarana izao aza atao hoe kisendrasendra fotsiny satria hoe sendra nandalo fa ataovy tena tafatoetra ao anatin'ny fonao androany hoe tena Jesosy eo hidiranao androany satria za tia ho kasianao satria za tia handray zavatra avy aminao satria tiako androany Jesosy ny tia hanaovanao asa mahagaga lehibe eo amin'ny fiainako androany mino fa Andriamanitra dia tsy miova izy ilay izy hatrizay izy ilay mpanjaka izy ilay tompony tompo izy ilay avo indrindra izy ilay miaraka amintsika eto androany raha mavesatra ianao dia mino fa ho maivamaivana ianao androany dia
tenenao anatin'ny fonao ao antaneo anatin'ny sainao ao valio anatin'ny sainao hoe inona ny tiany Jesosy ataony aminao androany fanasitranana ve vaolana ve reraka ve ny fananao te ahery ve enao mino androany fa ho anatin'ny fiderana dia tena ahery ianao mino androany fa ho anatin'ny fiderana dia izy valimbavaka ho raisinao izy vaolana izy fanasitranana ho raisinao androany dia mialohany tena anomboantsika ny fotoana dia tsika hivavaka tsy mety raha amin'ny herin'ny saintsika na amin'ny fahalalantsika amin'ny fahaizantsika fotsiny ihany no andeha hiderahantsika an'Andriamanitra eto androany fa hangataka mihitsy tsika mba ho tarihany fanahana mba izay rehetrarehetra ataontsika eto dia hombany fitarihany daholo ary ianao dia tena hatsapa zavatra miavaka androany hatsapa fikasihana miavaka ianao androany ary mino fa ny aretinao dia efa nentin' Jesosy ny olanao dia efa nentin' Jesosy eto izy androany ahondreo ny lohanao azy manasanao mianaran'i Jesosy hivavaka androany akopio masony nofinao hivavaka isika ry tompo Andriamanitra renay eo mbola mitera misaotra mankalaza ary mankasitraka anao zahay ny amin'ny fahatanterahanyity fotoana androany ity mino izay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao dia tanteraka izao fotoana izao noho ny famindramponao dia mbola tanteraka izao fotoana izao mbola nomenao tombonandro izay androany ahafahanay mitera anao mbola nomenao tombonandro izay androany ahafahanay manandratra anao ahafahanay mankalaza anao Jesosy eo androany izahay dia manantena zavatra lehibe avy aminao miandrandra zavatra lehibe avy aminao satria fona rehetra androany no entina iankofana eo anatrehanao Jesosy eo nizaniza manaraka an'izao fandaharana izao any tokantrano nizaniza Jesosy manaraka an'izao hatramin'ny farany dia ianao anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainany androany ianao hiasa lehibe eo amin'ny fiainany androany zay marary androany dia hositranonao zay manana olana androany dia hovahanao satria ianao ilay Andriamanitra mahagaga ianao ilay Andriamanitra lehibe ianao ilay Andriamanitra tsy to ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra Jesosy angatahako sady ianao angatahako ianao tena ninika an'izao fotoana izao angatahako sady ny fanatrehanao tena hidina eto asaiko ianao Jesosy tena hiaraka aminay eto izahay dia tsinitsinina akory izahay dia fitaovana fotsiny ihany Jesosy androany fa ianao mihitsy no hiasa fomba tsy takatry ny sainy eto androany ianao mihitsy Andriamanitra no arom-pamaivamaivana indray ny fananay izay efa reraka androany Jesosy eo manatrehanay androany fenony herinao izahay aza vela hiala maina izahay Jesosy androany aza vela ho very fotoana fotsiny izahay aza vela ho lany lera fotsiny izahay fa ianao mihitsy Andriamanitra androany no angatahako ianao mihitsy Jesosy androany angatahako hamangy ny tokantrano tsirairay izay manaraka an'izao fandaharana izao anao asa lehibe anao asa mahagaga ianao misaotra indrindra Jesosy mankasitraka indrindra tompo amen dia raha manaraka an'izao fandaharana izao ianao dia ataovy tena aoka tena andray anjara ianao ny amin'ny hira fiderana andray anjara ianao ny amin'ny vavaka izay ataovy mihitsy tena hoe ataovy izay hatsapahanao ny fanatrehan'Andriamanitra androany ataovy izay tena hatsapahanao hoe miaraka amin'ny tompo ianao androany ataovy izay tena hatsapahanao hoe tena tafakambana amin'ny Jesosy mihitsy ny fanahinao ity misy ten'Andriamanitra kely izay entiko ampahirizana anao ao amin'ny tantara voalohany tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fa 5:20 fa lehibe Jehova ka mendrika ny hoderaina indrindra sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsinotsinona fa Jehova ny nanao ny lanitra fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany ery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany Andriamanitra lehibe androany Andriamanitra izay iankofanao Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra izay hivavahanao tsy haiko hoe fiankofana manao ahoana no entinao eo anatrehany androany tsy haiko hoe fiderana manao ahoana fo manao ahoana no entinao eo anatrehany androany mba hideranao anazy satria izy natoy anao izy ilay Andriamanitra lehibe ilay tompony zavatra rehetra izy ilay nanao ny lanitra ho ny tenin'Andriamanitra izy ilay izy hatray asaiko ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy tena hivavaka andray anjarany amin'ny fiderana satria tena anao asa mahagaga izy androany indraindrayntsika mihitsy androany fa Andriamanitra lehibe izy tena tsy angina mihitsy sika androany raha tsy tena midina eto ny fanatrehany ary tsy anaiky mihitsy sika androany raha tsy manatrika atsika eto izy androany mino ianao fa eto izy androany mino fa eto izy ny angatahany Jesosy aminao dia
dia rao amin'ny fonao rehetra izy dia rao amin'ny fonao rehetra izy aza mandeha amin'ny herin'ny sainao amin'ny fahalalanao fa tena maneke tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ianao maneke ho tarihan'ny fanahy ianao androany satria anao zavatra mahagaga ao anatin'ny fiderana izy androany tahaka izay nataony tamin'ny andron'ny Paoly sy Silasy no ataony androany isy mandana aretina ho rava eto androany isy mandana ny olana ho rava eto androany ao anatin'ny fiderana isy vahaolana ho raisinao androany raha efa very fanantenana ianao minofa hiverina androany ny fanantenanao ary izany fanantenana izany dia ao amin'ny Jesosy irery ihany fa hideritsika androany hanandratsika androany tsy hilasitsika afa-tsy ny fahalehibiazan'i Jesosy androany hoe tsisy tohana azy tsisy lehibe tahaka anazy tsisy mihoatra anazy ny fanambaranao an'izany dia mariky ny finoanao an'i Jesosy marika lehibe fa tena mino an'i Jesosy ianao tena mino fisiny ianao ary manantena zavatra avy aminy ianao midera androany tena miankofa eo anatrehan'ilay Andriamanitra lehibe androany akopy masonofinao androany araka ny voalazan'ny Baiboly izao olona noforony koa izao no anambara fideranao ahy ny angatahany Jesosy aminao dia nideranao azy amin'ny fonao rehetra androany andeha ambaratsika androany fa tsisy toa azy izy ilay Andriamanitra lehibe izy ilay Andriamanitra tsy miova haleluya mideranao hatrany izay Jesosy satria tsisy toanao tsisy mihoatra anao Jesosy lehibe loatra ny fandramponao eo amin'ny fiainana amen tsisy toana kakasika Jesosy izy ny toanao izy ny mihoatra anao tompo tsisy mihoatra anao Sai takana
ihany sika androany mbola nandratra ihany sika fa izy ilay mendrika ny tery izy ilay mendrika ny atsy izy ilay natoy izao anao ambarao ny vavanao androany Jesosy eo Andriamanitra lehibenao Jesosy eo lehibe loatra ianao tiako ianao hivavaka androany anambara ny fahalebiazan'Andriamanitra amen. Sini asa
lehibe izy ambarao ihany fa lehibe izy lay mpanao fahagagana izy lay Andriamanitry tsy miova halleluia mino izay Jesosy fa nanao asa magaga teo amin'ny fiainanay ianao mino izay fa anao mihoatra noho izay fa nataonao hatramin'izay ianao misaotra tompo satria tanteraka ny fotoanandroany noho ny fahasoavanao raha tsy teto ianao Jesosy dia zava-pona izay rehetra nataonay misaotra anao hiram-po hiratsainy nizaniza Jesosy androany nanantena zavatra avy aminao nanantena fahagagana avy aminao dia amenaranao Jesosy tononona fahoraisiny zany androany izay rehetra iriny dia ho azony androany satria teo tamin'ny fona rehetra Jesosy tamin'ny fanana rehetra Jesosy niderana ianao tamin'ny fona rehetra Jesosy niankofanay teo anatrehanao manantena izay mino izay Jesosy fa lehibe koa ny famindramponao eo amin'ny fiainanay lehibe koa ny zava-magaga ho ataonao eo amin'ny fiainanay ny vaolana ny fanasitranana Jesosy izay efa homanao anay ianao hitany fiainanay foana mandrakizay ianao Andriamanitra no ambaritra ny famindramponao aminay foana misaotra tompo misaotra ny amin'ny fanatrehanao zahay misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny herinao misaotra Jesosy fa voninahitra amin'ny fotoanandroany misaotra tompo misaotra fa raha izahay dia tsinotsinona akory nefa tena naiky niaraka taminay teto ianao nanaiky nanatrika anay teto ianao misaotra Jesosy mankasitraka tompo halleluia amen dia ety ampamaranana dia misaotra anareo izay naharitra hatramin'ny farany androany dia tena tiany Jesosy ianao matoa tafanaraka an'izao fandarana izao hatramin'ny farany androany tsika dia tsy nilaza fa tsy ny fahalebiazana tsy nanambara fa tsy ny fahalebiazana fa minoa ianao fa ao anatin'ny fiderana izay asandratra ho an'i Jesosy dia misy hery mahagaga nafaka anao misy hery mahagaga hanova ny fiainanao misy hery mahagaga hahatonga anao ahery indray hahatonga anao mpandresy indray amin'ny fiainanao ety ampamaranana dia misaotra anao aza atao toy ny fahazarana aza raisina toy ny fombafomba ny fanarana ny fandaharantsika isaky ny zoma tahaka izao amin'ny enora
dia arao tsy tapaka ny fandarana fa Andriamanitra dia manomana zavatra vaovao anao foana. Andriamanitra dia manomana lalana vaovao anao foana ao anatin'ny fiderana. Misy fitahiana homano anao foana, fandresena homano anao foana ao anatin'ny fiderana izay asandratrao. Fa aza atao tahaka ny hoe tsinotsinona ny fotoana tahaka izao. Aza raisina tahaka ny hoe ka satria ny zareo louange dia mba manao fandaharana e. Aza atao tahaka izany fa tena ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy ny hoe Jesosy eo anaraka an'ity fandarana ity satria fantatro fa ianao Andriamanitra mahay zavatra rehetra, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra. Na dia ity vidéo direct ity aza no arahako dia mino fa Andriamanitra miasa ianao, miasa amin'ny zavatra rehetra ianao. Dia amin'ny heriny indray ny fandaharantsika amin'ny heriny indray tahaka izao amin'ny henora tsy diso dia asaiko ianao menaran'i Jesosy anaraka tsy tapaka ny fandaharantsika ary anaraka ny hatrany farany ihany koa. Aza atao tahaka ny hoe aza raisina ohatra ny hoe efa zavatra fatao foana ilay izy hoe ka izay nefa midera foana rehefa any am-piangonana fa isaky ny fotoana tahaka izao isaky ny azoma dia mampahiry anao za hoe atao fotoana spesiala ho anao foana ty fotoana isaky ny zoma ty. Raiso fotoana tena hoe manokana ho anao foana ty fotoana isaky ny zoma ty izay anaranao ny fiderana tahaka izao. Fa minofa ho mpandresy ianao, minofa mahery ianao, minofa zavatra rehetrarehetra dia efa hain' Jesosy, minofa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain' Jesosy atao. Dia mankasitraka antsika rehetra dia samy tahian' Jesosy daholo amin'ny heriny an'io toy izao indray.